manatona an'Andriamanitra dia anantona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota, ataovy madio ny tanana, ataovy madio ny fonareo ry mpiroa saina. Ao amin'ny Ezekiel 3:30 andiny faraka amby folo anapitsika azy. Ezekiel 3:30 andiny faraka amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Lazao aminy hoe raha velona koa ho Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny hafatezany ratsy fanahy, fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany ratsy mba ho velona izy. Miala amin'ny lalany ratsy nareo, fa nahoana moa no teo fatinareo ry Israely? Miala amin'ny lalany ratsy nareo. Jakoba 4:1 verina kely amin'ny Jakoba atsika azafady. 4:1 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Jakoba 4:1 azafady. Andininy fa enina. Mba tsara azy mba mazava kokoa manomboka amin'ny andininy fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Raha misy anareo tsy ampy fahita amin'ny Tompo, izany ny olona izany toy izantsika ihany, ny olona mirorosaina dia miovaova amin'ny alehany rehetra. Ajanontsika treo ny famakiana tenin'Andriamanitra. Miverina indro amin'ny Jakoba io resaka hoe miroaroa saina, mianana, tsy tena tapa-kevitra, misalasala. Tao amin'ny Jakoba 4:1 teo koa no nahitantsika an'izany, ilay 4:4 teo. Ozy izy hoe eo amin'ny andiny fahavalo hoe ataovy madio fonareo ry mpiroa saina. Misy olona zany morora saina, ohatran'ireny tanalahy reny mandroso memotra, mianana. Misy hira anankiray izay milaza hoe vavaka miambahamba. Dikan'izany rehetra zany dia tsy tapa-kevitra. Ka zavatra mifanohitra amin'izany no lohatenintsika androany dia hoe mifanapahan-kevitra. Nangataka tamin'ny Tompo ary mbola mangataka amin'Andriamanitra, mba tsy ho anisan'ireo mirorosaina ianao, mba tsy ho anisan'ireo mianana ianao, mba tsy ho anisan'ireo misalasala ianao, fa ho anisan'ny lehilahy vehivavy mandray fanapahan-kevitra. Satria arakaraka amin'ny fanapahan-kevitra no mametra ny anjaranao. Izay olona tapa-kevitra, izay olona mandray fanapahan-kevitra dia mandray zavatra lehibe foana atao anatin'ny Baiboly. Ajanony ny fiananana, ajanony ny fisalasalana, ajanony ny firoaroava-tsaina. Dia hoy ny teny eo milaza hoe aza mahana-po handray ninina avy amin'Andriamanitra ny olona mirorosaina. Tsy handray fanasitranana izany, mirorosaina. Misy ve Andriamanitra sa tsisy? Mivavaka sa tsy hivavaka? Miambahamba. Aza mana-po ninina, na inona handray zavatra avy amin'ny Tompo, na mivavaka fa 100 na vita batisa, fa mbola mirorosaina. Aza mana-po. Fa izay mandray fanapahan-kevitra kosa androany hoe tena tapa-kevitra dia handray zavatra avy amin'Andriamanitra. Aleluia. Tsy dia teny mafy satria hoy ny olona hoe sonao nareo fa tsara dia nareo koa mbola mivazavaza mamono tena. Dia na dia tsy miteny mafy iza
dia ny aleloinareo kosa ataovy mafy. dia raha o jesosy raha itovy ihany mantsiny tamin'ny sonao mbola tsotsotra sy ny sonao zao a manjary maty antoka nareo nandovola tamin'ny fividianana sonao fa leo mba hiteny mora amin'izay fa efa mazava tsara izy zao. Alleloia. Marina fa tsy dolo namako a pasteur Benja lasa eny ambody afotsy a pasteur honoré lasa anina moa Morondava, pasteur Toky lasa namangy fiangonana any faritra Moromania kanefa tsy irery a fa eto Jesosy ary reo koa nareo dia zao a mba hampahirezanareo misaotra andrala Samson fa mahafinaritra fa mba hampahirezanareo dia manaova aleloia. Ny aleloia anie raha olona fampahirezana ampitoriteny koa ny olona mantsy mieritreritra fotsiny ny aleloia dia fideranan'Andriamanitra no ihany za tsy mahaderan'izany Andriamanitra zany. dia tsy nandray izany sasany hoy izy pasteur Benja teto hoe misy olona iza tezitra rehefa ampanaovina aleloia matetika tena loza koa zany fa aza vela horery a fa manaova aleloia nareo. Ny aleloia dia fampahirezana ampitoriteny izy avy dia ampahery atsangan'ny tanana manaova aleloia mafy ary mafimafy nyzany aleloia nareo. Mahafinaritra nareo tahiny Jesosy daholo. Mandray fanapahan-kevitsika androany miankina fanapahan-kevitra ao mametra ny anjaranao, miankina fanapahan-kevitra ao mahasitrana anao, miankina fanapahan-kevitra ao androany mahafaka fanadinanao, miankina fanapahan-kevitra ao nitahin'Andriamanitra anao, miankina fanapahan-kevitra ao a mahatonga anao a makany an-danitra. Aizandray aloha ny aleloia zava-dehibe ty androany ty misy aminareo sambo amin'ny voatonga eto a fa ahita zay mbola tsy hitanao ianao androany, andray zay mbola tsy niraisinao ianao androany, ary hitondra zay mbola tsy nentinao ianao mody androany. Fa zavatra lehibe mifanapahan-kevitra. Alleloia. Dalohantsika jery mifanapahan-kevitra ilay zanaka adala sy ny soa azony a tamin'izany fanapahan-kevitra izany. Vakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Luka 5:20. Vakina manomboka eo amin'ny andininy Luka 5:20. Vakina eo amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 13 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary raha nodiny sainy dia hoy izy ilay zanaka adala zany, indrisy maro ny olona karamainy raiko manakanina be dia be, fa izaho kosa maty misary eto, iainga aho dia ody any amin'ny raiko kana hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrenao aho ka tsy mendrika tao hoe zanaka aho intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny mpanompo izay karamainao aho. Dia niainga izy ka nakany amin'ndrainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy ary nenazy ary ka niazakazaka ndrainy zany dia namihina ny vozony ka nanorokaza. Ary ilay zana nanao taminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrenao aho ka tsy mendrika atao hoe zanaka aho intsony, fa ny rainy kosa nanao tamin'ny mpanompony hoe alahoaingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary nisiperatra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento teny zanakomboy nafa ka vonoy, ary aoka isika hinana tsy faly, fa ty zanako ty efa maty fa velona indray, ary rehefa very fa hita indray dia nanomboka ny faly ilay zanaka adala. Dia raha Jesosy arao ny tantara fa ty zanaka adala ty dia atao amin'ny rainy ihany tamin'ny voalohany, nianka tamin'ny fananandrainy izay mpanan-karena be, fa nizatra rehetra izay tia nohanina tao daholy, fitafiana
fanjahatra olana aminazy lay voafefe iony hoe olana amin'ny akitsina indray e na de omena ho azy ny zavatra rehetra lay fefezina tsy tiany de aleo zay mba anana liberténay ao aleo zay mba manana fahafanay e tanora e ohatrany tanora rehetra tsy mety le fefezina de ndrainy amin'ny mahabe fitiavana azy azo antoka fa nananatra nanitsy a fa izy tsy mety de mifarany de mendraina azy nanana safidy malalaka ohatsy zany mihitsy amin'Andriamanitra safidin'ny olana ianao andeha hiverin-dalana safidin'ny olana hiala amin'Andriamanitra fa tsy nahita mangira tany amin'ny fiverenan-dalana fa tamin'ny voalohany fotsiny no ohatrany hoe olona afaka tamin'ny voalohany fotsiny ohatrany hoe libra ny fiaina tamin'ny voalohany fotsiny hoe tsisy mifefe fa rehefa avy eo dia ny anahantra ry havana aza mba manatrakandana ny verin-dalana zany aza mba manatrakandaka miala amin'i Jesosy zany fa tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy ary tsisy fiadanana ao ampiverin-dalana fa potika any ny fiainanao rava any le aveniranao potika any ny hoavinao rehetra fa aleo mifikitra amin'i Jesosy ihany aleo atatranon'Andriamanitra ihany alleloia ny asa nahantra de ny anahantra de ny farany de lasa nahantra velona de ny farany de lasa nahantra indrindra farany lasa 4 tsisy hoanina tsony tsisy ninona tsony mitady asa tsy nahita asa erany tapo-tanety fa aizana nisy ihany diplôma teny ihany spécialité nananana fa tsy nahita asa nataizana taiza tany amin'ny patron kisoa ny efarana mpiombokisoa ary samy miobokisoa zany karama farany ambany karama asa faran'izay mafy fa karama faran'izay ambany aza mba manandrana ny verin-dalana zany fa mitoiza manara-dian'i Jesosy isaorana ny tompo fa rehefa tany izy nandritra ny volana maro taona maro nijaly fadiranovana tena nanomboka neritreritra ny toerana nisy azy taloha izy tany amin'ny tranony rainy osa izy mifitenena tonga saina izy farany de neritreritra izy fa aleo mody any amin'ny dada ihany aleo ihany any an-tranony dada aleo ihany any anilany dada sy neny mijaly eto fadiranovana ny dadako izay mba manana mpanompo marobe mpiasa marobe fa mipiasa ny dadako misakafo tsara mpiasa ny dadako tsy nandray za miara-mihinana azy eo mbola tambatra mpiasa ny dadako tsy mba voatreritreriny zany mpiasa ny dadako tsy mba mena fitafiana tsara fa eto mpiasa n'ity patron kisoa ty misy mantsy ny patron nompo de misy koa ny patron kisoa mpiasa n'ity patron kisoa tya loza be mijaly zavatra efa tsy lanin'ny kisoa no aniko ny karama zara raha mikarama hafa ihany manompo an'Andriamanitra ianao manam-piadanana manam-pifaliana alleloia manam-pitsarana zay zavatra ilainao men'Andriamanitra daholy marary ianao sy tranon'Andriamanitra hafa ihany manompo an'Andriamanitra le ray be fitiavana fa manompo ny devoly mijaly fadiranovana tapa-kevitra izy aleo ahody zay le fanapa-kevitra ilaina aminao zay verina amin'Andriamanitra aleo ahody eo ny tena hitanany hoe lehilahy manapa-kevitra tsy mila mihera amin'ny kisoa satria ny kisoa nefa namany tany or kisoa vavy sy kisoa lahy andeha aho tsy mila mihera amin'ny namana or zany zibara sy zany rikoa andeha aho ahoana hevitra reo tsy mila mihera amin'ny patron kisoa koa patron andeha aho tsy mila an'izany fa izao izy mihitsy ny tapa-kevitra iverina any amin'ny raiko aho samy fanapa-kevitra ilaina aminao androany iainga hialany amin'ny toeram-pahotana fiarahana amin'ny naman-dratsy
fiarahana amin'ny devoly patron kisoa, fanapa-kevitra, felana amin'ny asa ratsy, fiainan-dratsy, fitsangajangana faratsy, iainga aho, mila manao dingana vaovao ianao, ny fanapa-kevitra mametra ny anjaranao. Amen. Fa raha mbola ao anatin'ny fendrasa kisoa anao, miaraka amin'ny kisoa, tsisy fitahinany, tsisy fanasitranana any, tsisy fifaliana any, miaraka amin'ny patron kisoa dia ny devoly losifera. Fa raha tapa-kevitra ianao androany, andray anao Andriamanitra, ampitiavana anao andray san'Andriamanitra anao, tsy ho avy antso ny marina fampanota ibebaka tianao Jesosy. Na dia efa namono olona ianao, na mpansavy ianao tonga eto, na mpisorotoka raindany ianao, na mpampijaly vady aman-janaka raindany ianao, nindinina fahotanana ataonao, na mpanala zaza ianao, androany Andriamanitra andray ianao ampitiavana. Zay rehetra manantona tsy ho lavika mihitsy, fa mila ilay fanapa-kevitra ao, tahaka ilay zanakadala iainga aho. Iza mivonina iainga azafady, mba tsy angano ohatran'izao entana izay vonina iainga androany, andray fanapa-kevitra entitra, fanapa-kevitra entitra, tsy mira amin'izy amin'izy, tsy hoe tonga any an-trano dia mira mivadiko indray. Rehefa makany ambanivohitra aloha mbola hera, satria misy filim-pianakaviana amin'ny dada sy neny. Fa tsaro fa rehefa tonga amin'ny fitsaran'Andriamanitra, dada sy neninao tsy miaraka tsaraina aminao, vadinao tsy miaraka tsaraina aminao, zavatra hafa natao ifampiarahana, fa ny fivavahana liava menaran'ilay zanakadala tsy mierana amin'izy na amin'izy. Ny fanapa-kevitry ny hafa tsy mametra ny anjaranao, fa ny fanapa-kevitra mametra ny anjaranao. Ny fanapa-kevitrao no ametra ny anjaranao. Any aminareo ny toyny nalantas Jesosy kuvaliwe hendre top lavecchiude setapo eni Jerusalemiano eni wanon fok tiraitsika mafy be Jesosy mazava aminareo ve le izy, aza fikirina ny fahotana, aza tazoma ny fahotana. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Jereo anie mifetsika ilay ray fa reo vao nahita izy hoe ineny ny zanako dia tsy nijanona tao amin'ny salon izy hoe andraso fa ho avy eo iny, mahita raharaha amiko le iny androany. Aiza ny ceinture, na hoe mahazo mipakeny iny androany, aleo maniko tsara mihitsy ny teny amelezako azy, tsy mahita lalaka ivoany eo, tsy niteny an'izany le ray, fa nalaheliko le ray, dia nivoaka ny trano, niala tamin'ilay trano tsara tare, ary nandeha nitsena ny zanany. Le zanakadala matahotra, matoy izay efa nanomana teny fa ekohoka amin'ny rainy, engavy any ray mba handray azy, dia matahotra izy hoe nihena ny fitiavany rainy azy. Dia nandeha mora izy, fa ilay rainy kosa niala avy tao anatin'ny trano, niazakazaka. Ianao manao dingana anankiray fa Andriamanitra mahavita dingana telo. Zay le manatona an'Andriamanitra dia aninona izy ozy izy anatona anareo. Ianao zany manapa-kevitra androany hoe za Andriamanitra anatona anao amin'izay aho, hivavaka amin'izay aho, atolotra anao amin'izay Jesosy mifoko androany, zay nataonao. Fa Andriamanitra miazakazaka mihitsy manatona anao, dia aminanao izy androany, anoroko anao izy androany, andray anao ampitiavana izy androany, andray anao tanandroa izy androany, manaova amenina ny zanak'Andriamanitra rehetra. Rehepiferindala ferena amin'Andriamanitra fa mbola tianao Jesosy. Fanapa-kevitra mametra ny anjaranao, mbola misy anjaranao amin'ny Jesosy, anjara fitahiana, anjara fanasitranana, anjara fanambinana. Amena mafy be zany e. Inona lazain'ilay zanaka lay iray,
tonga teny antso ny mpanompo izy oheta atsifokapany ray ny tongony asifoperatra ny tanany alaivony akanjo tsara indrindra dia ampanaovy azy alay vonombona fa dia vonoy a anaovana fety rehefa tsika miverina amin'Andriamanitra zay le vokatry ny fanapa-kevitra ilay zanaka adala dia ny asany dia name zavatra azy ny ray vokatry ny fanapa-kevitritsika dia asa aminao Andriamanitra dia izay zavatra rehetra tsy ampy aminao fiainon'Andriamanitra androany alleloia izay zavatra rehetra ilainao men'Andriamanitra androany amaina mafy be zany fa ilaina manapa-kevitra miverina amin'Andriamanitra manapa-kevitra mitodika amin'Andriamanitra Andriamanitra ne manan-karena ary zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra any Jehovah ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy fa miandry maninona hoe azafady miandry ny fanapa-kevitra ao Andriamanitra miandry koa lay ray a tsy voalaza tao amin'ny baiboly hoe dia lasa lay ray nandeha nitady an'ilay zanaka adala fa lay ray niandry tao an-trano malahelo izy sady fanapa-kevitra zanaka adala iny niala tao e dia fanapa-keviny koa miverinao fanapa-kevitra ao miverin-dalana lasa ny solotoka lasa ny aina tamin'ny fiainan-dratsy fanapa-kevitra ao mandeha ny fiainana zao tontolo zao dia fanapa-kevitra ao koa ny andrasan'Andriamanitra hiverina aminazy dia ny olanao rehetra vahan'Andriamanitra na dia amin'ny tialady maraina ity aizy raha mino an'izanareo dia manaova amen dia ampivo alleloia hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra misy zavatra efa tehirizin'Andriamanitra ao anao misy akanjo efa voatahiry tao misy zanakoba efa nafata ao misy zavatra efa tehirizin'Andriamanitra ao anao fa miandry ny fiverenanao fotsiny zany tonga dia azo Andriamanitra ao menanao fanapa-kevitra ao mametra ny anjaranao alleloia manatona n'Andriamanitra dia anatona anao izy miazakazaka mba mahafinaritra ranga zany miazakazaka le ray tena lehibe marina ny fitiavan'Andriamanitra Andriamanitra zao efa miazakazaka miandry fotsiny izy ao anatin'ny vavaka ataontsika hoe tapa-kevitra ve ranona an'olo tena ve ranona miandry fotsiny Andriamanitra fa tapa-kevitra ianao avy izy amin'ny fanomezana be dia be dia raha Jesosy fanapa-kevitra ilay zanaka adala zay lesona voalohany hitantsika zay fa jerentsika ny fanapa-kevitra ny iry Josoa epita an'ny Jordana Josoa no mpitarika tamin'ny fotoan'andro epita ny Jordana reo ao amin'ny Josoa toko fahatelo andiny efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo Josoa toko fahatelo andiny efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy tompony ary zao no niseho raha niala tamin'ilay ny hitan'ny Jordana ny olona ary mipisorona nitondra ny fiara fanekena eo alohan'ny olona ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara ary nanomboka naroboka mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony fa tondraka mihoatra morona rehetra Jordana mandritra amin'ny fararano dia nijanona ny rano izay nidina avy teny ambony ka tonga toy ny antotan-javatra tery lavitra tery dia tery amin'ny tanany Adama izay eo amin'ny Zaretana nitapaka tokoa ny rano izay nidina avy any amin'ny ranomasiny tany lemaka dia ny ranomasy tsira ary ny olona dia nita mahitsy tandrifiny Jeriko alleloia mila fanapa-kevitra hoy Mosesy ary amin'ny
tantara ny ranomasina mena hoe hoy zay Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe ilazao ny zanak'Israely mba handroso izy. Tamin'ity fotoana ity dia Josoa indray mpitarika tonga teo amorony rano Jordana. Heno tsara zavady aty jerena zavady. Tonga teo amin'ny morony Jordana ny zanak'Israely ny tarihan'i Josoa. Rehefa fararano dia favaratra ny andro dia misy rano mitondraka ny rano Jordana mihoatra ny morona. Dikan'izany tena misasasasa be mihitsy ny rano, tena misasasasa be mihitsy. Mampitahotra izany, hinary ny hevitra ilomano rehefa ny rano mahery be ohatran'izany tsy vitanao milomano amin'izany. Tamin'izany mbola tsisy sambo. Ny olona ampitaina koa olona amanapitrisana. Izay amantsana hoe mandro soa ianao, mirobo mihitsy hoe tena za tena hivavaka amin'izay aho. Fa tsy hoe aleo aloha ety alavitra ety Andriamanitra ao sarao io rano io, aleo aloha misaraka le rano zay fa mandeha efa sitrana vao androso. Fa na mbola tsy sitrana dia tonga dia mandroso, miroboka any anaty rano. Betabe ny olona tena diso hevitra mihitsy. Aleo aloha hitako raha sitrana dia tonga dia vaako olana io dia misaraka io rano. Fa Andriamanitra hoe raha tena vonina re dia hoeto mihitsy reny alambana midina ao anaty rano mihitsy nareo. Dia naza tianjany mivavaka satria marany izy. Dia rehefa vita fivoriana atoandro dia mikosoma kely antsanany etsy. Inona ny fanasitranao azonao amin'izany? Tamin'ny voalohany izy nanapa-kely hoe sitranao ny zanany. Fa rehefa avy eo no izy misaratsara manao dina tanalahy, mandroso metitra, mandroso metitra. Iza rehefa rehefa tanalahy, tsy angano hoe ny tanany. Ary iza rehefa tanalahy tena anaty arabe. Ohatran'izany le artista mivavaka eto dia kosoma metsy metsy akaiky ny fiangonana etsy ihany vily kely eo kosoma dia asiana sigara kely ihany. Aiza no sy narary indray le zaza eo amin'izay fa tena tapa-kevitra hoe ty zanako ty efa lazain'ny dokotera fa tsy sitrany fanafody satria efa netitra tamin'ny hôpitaly tsy sitra. Efa any amin'tsaiko na 3 volana efa bolana izy eo manao dina tanalahy eo tsy tapa-kevitra.
rehefa sao dia lalina midina ao anaty rano aloha eo isy efada ao anaty rano rano ao mio sasasasa miroboka mihitsy fa rehefa tava roboka tao izy efada ny as'Andriamanitra tonga dia nisy herin'Andriamanitra goavana herin'Andriamanitra tsy hita maso herin'Andriamanitra tsy takatry ny saina amen tonga dia nizara roa ny rano Jordana nijanona tery aloha teria nijanona tery afara teria ary lasa tamimaina no nandehanany zarak'Israely tafita somatsara izy fanapahan-kevitra ny olona mirorosaina ty baiboly ty aza manam-po andray zavatra avy amin'i Jesosy fa ny olona izay manapa-kevitra tahaka ilay zanak'Adalandroany mandray fitahina avy amin'Andriamanitra mandray fanasitrana avy amin'Andriamanitra mahita fandresena amen aleloia manao faleloantsika jiaby mandray sa fanapa-kevitra dia rao Jesosy aleloia fa tsy olona misalasala tonga hanao vakansy any ambanivohitra indray dia iza moa no ahita aty fa aleloha mba hitsinjaka kely ary aleko dobodoboky domboramitaka dombota ririnina mantsy ny andro amadidrazana aleloha mba hinana kely rehefa tonga any akoron-drano iray mivavaka arao ny baiboly fa enao zany olona mbola misalasala sa tena mijoro amin'ny fanapahan-kevitra ry havana ny famadin-drazana efa anim-potsampy tsy fantatry ny razantsika zany fa ny baiboly milaza fa Andriamanitra ihany tokony hivavahana aleloia ary ny fitahiana dia avy amin'Andriamanitra irery any fitahiana rehetra dia avy any ambony avy amin'ny ray fahazavana fa tsy hoe avy amin'ny razana ao pasana avy amin'ny razana avy ery ambanin'ny tany fa avy any ambony ary voalaza ny baiboly hoe aza mihinana henana terina tamin'ny sampy mahita ny saosy be menaka ao anaty bariky ianao henakisoa le tena fotsifotsy be le misongosina rehefa atao ohatran'izao dia mahita le henanao saosy be menaka ao zay ianao isany tsy mba hinana misalasala olona mirorosaina ianao ary rao ny tenin'Andriamanitra ry havana fanapahan-kevitra mametra ny anjaranao aza manompo sampy fa ny maty tsy manana anjara asa tsy hoe atao amin'izay ty ambaniny masoandro raha navalina fahatelo aiza miala tamin'izany raha navalina fahatelo zara raha nay namaky teny sy nanoratra ianao zay olona mba manam-pahaizana mahay matematika fizika sy ny sisa reta mahay mamaky baiboly amin'ny teny frantsay sy ny sisa ianao indray dia mbola andeha ho any amin'izany dia resiny raha navalina fahatelo ve ianao tamin'ny taona 1838 mba efa andro fahazavana izao efa andro fivoarana izao arao ny baiboly arao ny tenin'Andriamanitra mazava dia ho any an-danitra ianao dia rao Jesosy
amaina mafy be hatramin'ny fotoana nelana tamin'ny famadian-draza 1983 dia nanomboka nytanay koa Andriamanitra hatramin'ny fitaovana atao tokantranonay a dia tapa-kevitra ny raiko aman-dreny koa fa tsy misy ampiasaina ny amin'ny famadiana nanana tady be zay tao an-trano zay fisotomana varavara-pasana tady lava be zay any tadanay tady le ohatrany tady jambo reny fa tonga ny olona ngaranina aiza le tady be fisotomana varavara-pasana fa amono lamba ny ry dadabe sy bebe fa mangatsika zareo efa tany amin'ny mpanano teo zay izy dadanay zao noho izy zahay efa mivavaka manompo an'Andriamanitra ary tsy mety aminay mamadika noho izany dia zao tsy manompo razana tsony zay fa nenay ny ray aman-drenay raha mbola velona dia ampianay dia ataonay izay azo atao ifitiananay malabary omena izay zavatra ilaina ka noho izany tsy mety aminay za mamadika izany noho izany fitaovanay rehetra koa dia zao tsy azo ampiasaina amin'izany fanapahan-kevitra voalohany ihany iny teny aveo dia tonga dia fantatry ny olona rehetra tsy mindra latady tsony ry hava mba mandraisa fanapahan-kevitra hatramin'izao nitahian'Andriamanitra zay amen mandraisa fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainanao anankiray fanapahan-kevitry ilay zanak'adala ny hitantsika teo dia fanapahan-kevitra ry Josoa saorana ny tompo fa tafita somatsara ry Josoa rehefa nandray fanapahan-kevitra ho tafita somatsara koa ny ianao alleloia tafita amin'ny examen zay ataonao tafita amin'ny fianaranao tafita amin'ny varotra ary mbola tafita any ampitan-dranomasina ihany ko ianao dia tafita hatrany an-danitra ry zanak'Andriamanitra raha lasa rabava tafita any an-danitra afaka mitsangana ve dia manao alleloia alleloia tahiny Jesosy daholy mahazo toerana jereo ao amin'ny liko toko 5 ny amin'ilay fanapahan-kevitry ny mpianatra nanaraka ny tenin' Jesosy liko toko 5 andiny fahefatra ka hatramin'ny fa7 ka hatramin'ny fa 8 azavady vakiko amin'ny anaran'i Jesosy liko toko 5 andiny fahefatra ka hatramin'ny fa 8 ary rehefa nitsahatra ny tenin' Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona mansoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonao mba azahoana azy an-drano fa namaly Simona ka nanao taminy hoe mpampianatra mandrita ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona kanefa no ny teninao dia latsako ihany ny arato ary rehefa nataony zany averiko indray ary rehefa nataony zany zay le fanapahan-kevitra dia nahazo azan-drano be dia be izy ireo ka efa nizitritra ny arato alleloia toizantsika kely ary nanatsika ny namana zay teo amin'ny sambokely hafa ireo mba ho avy hanampy azy dia avy ireny ary nofenoana ny sambokely roa ka efa saika niledika minao fa hainareo tsara io tantara io haintsika tsara nandeha nanarato ry Petera naninona hoe azavady nanarato mifanaratovana mantsy zay moa fantatreo amorony Kopainy ny tanànanay dia amin'ny 7 alina mpanarato no mandeha tsy dia fantatra loatra amin'izany no tena mora azahoana trondro amin'ny 7 alina dia mandritra ny alina manontolo iry Petera no any ary izy efa professionnel mihitsy izy matianina zany hoe fanaratovana zany ary efa mahazatra azy io rano fantony hoe ary fipetrahany trondro aty fipetrahany trondro hitany daholy satria hatramin'ny dadany iry zareo efa mpanarato taranaka mpanarato noho izany tsy atory vanjo adina izy ny amin'ny fanaratovana amin'io toerana io zanakombo tsy ampianarin-domano fa tamin'ity fotoana ty tsy nazo 0 tsisy ninona nentina nody na dia pirina raiza na tsy boboka raiza tsisy so ihany fa teo Jesosy azakivy zany ianao hoe azakivy
fa mbola misy Jesosy ao an-danitra ao, mbola misy Andriamanitra mpamaly vavaka ao. Ny olona rehefa kivy dia lasa miverina misorytoka, rehefa kivy dia mitady amony tena, rehefa kivy dia lasa ohatran'ilay vehivavy anankiray zay, rehefa kivy dia lasa tonga dia ry amin'ny lalam-biery. Tamin'izany mbola nisy masiny mba hitsahany train ony izy fandombany olona kivy, fa ianao aza kivy fa mbola misy Andriamanitra. Rehefa nindramin' Jesosy ny sambo kely, ianao tsara mba hitoriana teny, vita nitory-teny Jesosy dia nitodika tany amin'ny Petera, zao teniko aminareo, manosoany amin'ny lalina. Manosoa iza samy miteny hoe lalina, manosoa iza manosoany amin'ny lalina dia azo azan-dranonareo. Ady hevitra io satria maty ihany reto olona reto amin'ny fanjonoana dia tsy misy zany hoe andro maraina zany no andeha azo trondro. Ary Jesosy tsy mba zanaka mpanarato fa zanaka inona? Zanaka mpandrafitra. Jesosy mpitory teny, tsy hainy io. Ady hevitra ny amin'ny Petera hoe hatramin'ny alina nanaratovanay, natao dolo zao, natao dolo zao, sy azo natao rehetra tamin'ny alina fa tsy nahazo zay. Ny ala maina tena ady hevitra mba to Petera ery amin'ny farany ery dia kohoka mihitsy no fona tamin'i Jesosy dia be ady hevitra. Ianao be ady hevitra ianao. Mitory teny zao ty dia ianao mbola miady hevitra. Zaranga tsy mahavavaka zany. Inona rangany ialako an'izany tsy sisa an'izany aho tsy mivaly zany ny olako pasteur firy zany efa mivavaka ao anahy. Be ady hevitra ianao, salasala mianana tsy mahazo ninninony zany fa aza miady hevitra fa mandraisa fanapahan-kevitra androany. Androsany amin'ny lalina Jesosy. Amen zany manao fa amen atsika jiaby. Fanapahan-kevitra mametra ny anjarana. Izavy ny dia azo anjara avy amin'ny Jesosy. Manao fa amen mafy be nareo. Sy te azo anjara avy amin'ny Jesosy dia mila mandray fanapahan-kevitra. Androso amin'ny lalina. Tena ady hevitra be io. Tsy haiko na mandritra ny 4 minitra ady hevitra fotsiny, lany tamin'ny ady hevitra teo. Mifarany resy lahatra ihany ianao. Ingane ianao mba resy lahatra ihany. Fa nahamasy ny hamangy anao andresy lahatra anao. Jesosy ny hamangy anao andresy lahatra anao. Ka ho tapa-kevitra ihany ianao, tapa-kevitra ihany ianao. Dia andray fitahina ianao androany, andray fanasitrana ianao. Ary farany dia fiainana mandrakizay. Farany resy lahatra ihany. Eny ary tompo no ny teninao dia andeha zay, dia andehany amin'ny lalina zay araka ny teninao dia alatsaka ny arato. Ry afa malala nandroso Petera, nandroso ny zalahy miaraka tamin'ny sambo kely, nandihy teny amin'ny marivorivo teny aloha. Dia ao anatin'ny saina foana hoe lalina, tsy miverina tsy le kointsy ary misy trondra ary fa manaraka baiky fotsiny any amin'ny lalina. Dia lasa ihany efa lasa ny amin'ny 1 kilometra, mbola tsy lalina zany, efa lasa amin'ny 2 metatra any angamba vao tena lalina. Fantatry tsara lalina lazainy Jesosy zany. Tena latsaka tamin'izay ny arato, nalatsaka ny arato, nalatsaka ny arato. Za moa tsy arato le atsipy ohatran'izao fa le arato, nalefa ny arato, nalefa ny arato. Ary nanomboka ny sotomina naorina tamin'izay. Heno fa mahavesatra. Aleluia. Ary nanomboka efa rovotra ny arato, tsy zaka ny sambo kely anankiray ty aleo miantso ny hafa mihitsy. Misy fahasoavana mbola ebetany amin'ny hafa ho lasa fitahina ho amivady amanjaraka ao sy ny ankoranao ianao. Amin'ny alalanao lasa tohatra fiakaran'ny hafa ndray ianao.
ho tafita dolo manodidina anao. Amen. Fa mandroso amin'ny lalina. Inona moa zany lalina zany? Lalina eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra ane zany. Tenao Jesosy, tenao mafy be Jesosy. Mandraisa fanapa-kevitra androso amin'ny lalina. Ajanony ny adevitra. Na dia fandoavana ampahafolo-karena io ny lalina io e. Sao mivolaza amin'ny Baiboly hoe aloaviny ampahafolo-karena rehetra ho ao an-tranoko. Lalina zany. Ary nareo dia tena efa mandeha lalina mihitsy nareo. Fa ina zao ny antony ty vola tanatin'ny poketra anao ty fa folo-karena io ka. Ina zao ny isamboranao vola amina zany hoe tsy misy ohatran'izao ny aminao, tsy misy majinika ny aminao. Ataonao ina zao zany arivo zany, nahazo 4 alina mantsy omaly dia ny nahazo arivo mantsy dia ny arivo tsy maintsy mba hatakalozy kely ty. Dia atao inona koa zany fa folo-karena zany e. Dia efa lalina koa nareo zany, tena lalina mihitsy. Ny olona mpandofa folo-karena dia mandeha amin'ny lalina. Dia ho ten'Andriamanitra hoe voako mivaravarany lanitra ty andro-tsavo, fitahina manana ambiaby. Fanapa-kevitra manao fafolo-karena tsy mampana-karena amin'ny pasteur, fa zay sahaza ho azy ihany, zay tendren'ny fiangonana alainy ihany no alainy, fa zao mampana-karena anao zany. Terao Jesosy. Zany akory tsy milaza hoe tsy mandofa folo-karena nareo, fa tena misy mandofa folo-karena eto. Matoa vita io plan fond io. Jereo midirana amin'ny trano pasteur Benja sy pasteur anao reo sy pasteur atokonareo, fa lasa tsara tare dolo ny any. Misy olona mandoa ampahafolo-karena eto. Alleluia. Jereo zao zavatra zao sonao zao fa folo-karena dolo io. Dia mampahiry anao mpandofa folo-karena mbola andoha ihany ianao. Fa ho tahina Andriamanitra ianao. Ary tyenao zay tsy mandoha dia fanapa-kevitra ao androany, aleo mba hiroso amin'ny lalina amin'izay aho. Hiroso amin'ny lalina amin'izay aho. Dia rehefa miroso amin'ny lalina ianao dia azo be dia be. Famonjena fivoriana andavanandro rahalahy. Talata sy alakamisy fandrosoana amin'ny lalina zany. Talata alakamisy. Inona hoe azavady talata sy alakamisy? Mandroso amin'ny lalina. Famonjena fotoam-bavaka isaka maray mandroso amin'ny lalina. Andramony e. Akatona kely ny tsena, avela kely ny asa mandrara. Amin'ny fito sasany vao misakafo amin'ny hariva rehefa zatra tamin'iny. Andramo loha anatin'ny 2 volana, androso amin'ny lalina aho mba handeha hamonjy fivoriana andavanandro aho. Mandroso amin'ny lalina, farakaraky ny androsoanao amin'ny lalina ny ahitanao azandrano vavety, azandrano marobe. Mandroso amin'ny lalina ny fanompona. Dia rao Jesosy, fa hoy devoly aminao hoe miamahantra amin'io ianao. Nisy fotoana rehefa tsy nianatra dia ozy indray mandreny aleonao mivarotra kely, aleonao mivarotra, fa tsy dia any loatra koa ny saiko. Dia ozy ny olona rehefa andeha hivavaka ty akoron-drano, tena hiamahantra mihitsy ty remonty. Alefaso manao pasteur any io rangahy. Mihidy ny tsenako. Asabotsika io rehefa aveko mbola mandeha amin'ny toriteny. Aiza ny remon? Lasa ny toriteny. Asa manao pasteur izy rangahy rehefa manao pasteur. Everiny olona zany mampahatra. Hoe tanora mba tokony hiary, tanora tokony mba andeha ny fiainana dia alandro amin'ny fivavahana sy ny fitoriteny. Non! Fandrosoako amin'ny lalindalina kokoa itahin'Andriamanitra. Izavy aminareo mino an'ity Baiboly ty. Mandrosoa amin'ny lalina manao vasan'Andriamanitra amin'ny tory filazantsara. Vonjeo ny fivoriana andavanandro, mandraisa fanapa-kevitra manomboka izao fa ho tahin'Andriamanitra ianao. Dia rao Jesosy, mila mandroso amin'ny lalina tsika. Mila mandroso amin'ny lalina ianao dia ho hitanao fa azo atsan-drano ianao. Alleluia. Fatolo ny olananao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Saika nody maina fa noho ilay fanapa-kevitra hoe noho ny teninao Jesosy, androso amin'ny lalina ary zay. Tsara zalahy zany adevitra zany. Mangina toly, mangina tsara andao. Mety ny lakana, mety ny fovoy,
ndao ampiakarony rato janony any zany adevitra zany jesosy no miteny teneniny ankoranao mba ampitsahady firoroava-tsay teneniny ankoranao andaotsika mba androso amin'ny lalina fanompona an'Andriamanitra mba niezaka ihany tsika tamin'izay mba nanao ihany tsika tamin'izay fa tsy nahoby ny alamainy motombainy fa andao mba androso amin'ny lalina andaotsika mba mody fivoriana andavanandro andaotsika milaka misy mba hifadianina tsika mianakavy miaraka amin'ny pasteur ankoron-drano andao mba mody fotoam-bavaka andao manao culte isakarivo andao hiverina maky baiboly amainina mafy be raha lahatsy anabavy fa ho hitanao fa marina ho anao te toriteny androany ty ny fanapahan-kevitrao mametra ny anjaranao terao jesosy ny fanapahan-kevitrao mafimafy na elo mba menesata na lanitra sy jesosy kova tsangana kely mihitsy no tsika tsangana kely tsika halleluja eneny no sady anompo averiny indra-pandiany ny fanapahan-kevitrao ny fanapahan-kevitrao na elo mba amin'ny satana na lanitra sy jesosy halleluja la vecchio mi senta non sa di amo manao valelo mafy be makatoerana kely tsika tahin'Andriamanitra nareo tadidinareo ve mifanapahan-kevitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego iza malala ny tantara Sadraka sy Mesaka sy Abednego zao no afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho anazy aza manao andriamanikafa afa-tsy zao ihany ho Jehova aza mekoka na amin'ny saron-javatra voasikotra na zendriky neny ambonin'ny tany na anaty rano ilay tehan-tany ary aza mivavaka aminy zany teny zany amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy mipetraka ho aminy fa tamin'ity fotoana ity dia nanangana tsara olona volamena avo be ny mpanjaka ary tamin'izany dia tsy maintsy mekoka ny avy any amin'ny londony avy any amin'ny fokom-pirenena rehetra anisan'izany izy telo lahy Sadraka sy Mesaka sy Abednego ary ao tsara ny tantara fa izao ny anazy telo lahy fanapahan-kevitra tsy mofa akatoavana ny tenin'Andriamanitra azo antoka fa tsy maintsy efa mifandinika izy telo lahy tanela koa tany ambadika tany mifandinika taminazy inona no atao amin'ity zava-misy ty zao ny didi mivoaka zao ny didi mivoaka ary zay tsy mekoka dia atsipy anatin'ny lavaky ny lafaoro azavady any anaty lafaoro miretafo fa izao ihany tsy miova ny fanapahan-kevitra ankatoavana ny tenin'Andriamanitra mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra tsisy Andriamanitra sy Jehova Andriamanitra tsy mahazo mivavaka amin'ny andriamanikafa tsy mahazo mekoka amin'ny andriamanikafa zay ihany mila mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra mba mandraisa fanapahan-kevitra aza manika adalain'ny olona ianao dia tao minamanao ianao anota tao minamanao isoso toka indray asain'ny olona manandrana sigara kely ianao tonga ny ambany vohitra anao dia tondran'ny olona sosy be menaka ianao mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra fa orinan'izay isy fitahian'Andriamanitra ao anao aza miova amin'izany amen dia rao Jesosy alleluja saoran'Andriamanitra fa zay mifanapahan-kevitra izy efa da izy telo lahy tsy miova nampangain'ny olona satria tsy manetiny akohoka fa tsy nampiova azy zany nitrerinazy mimpanjaka ka miteny hoe nareo telo lahy reto vete manahoana marina zao Andriamanitra reo zao maherinao io laforo ozy izy telo lahy hoe raha ny tena marina tsy tokony isy amalina ianao kory mpanjaka zany tena lehilahy zany ninninona mitanga sy miseho mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra
rehefa tsy mivary toka dia sady tsy mividy tokany tsy mampisoro toka manao vamainina samy fiainako taloha zany alleloia hatramin'izao tsy misy tokony hamaliana ianao akory fa ny Andriamanitra dia mahavonjy anay amin'ny olafory be mirehetra fo ary mahavonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka na dia testa ataony inona izy anao ary na mamonjy izy na tsy mamonjy zahay mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra zahay tsy mekoka amin'io sary volamena io zahay tsy mivavaka amin'io zahay ny Andriamanitra ihany ny ivavahanay fanapa-kevitra entitra tenin'Andriamanitra rehefa tsy mijangajanga dia tsy mijangajanga rehefa tsy mangalatra dia tsy mangalatra ninona mitrangana inona miseho tsy fisiana ao tokantrano tsy mangalatra zahay nao faty aiza tsy mangalatra aizany aleloia tsika rehetra aleloia na tsy omenao volana dia ariary na tsy omenao karama iza tsy miaraka aminao mantsy le patron manadalanao io na oroanao iza tsy miaraka aminao aleloia mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana aoka toka hatramin'ny fahafatesana ianao dia omekonao ny sarim-boninahitra ny fiainana nalefa tao izy te efa da fa niaraka taminazy tao Andriamanitra tsy mahafoy anao zany Andriamanitra rehefa mijoro anao raisy foana ny fanapa-kevitra hoe makatoa tenin'Andriamanitra saorana ny tompo fa navoaka tao izy telo lahy voalaza amin'ny bokin'ny Daniela fa zao rehefa tafavoaka tao izy telo lahy dia namoaka didy ny mpanjaka fa hoakarina ambonindray izy telo lahy ho azandrandra nay izy telo lahy mena toerana tsaratsara kokoa noho ny teo izy telo lahy alleloia dia rao Jesosy isy fanandratana zay la lazaika anao fanapa-kevitra ao mametra ny anjaranao rehefa tapa-kevitra ianao mankatoa tenin'Andriamanitra tsy mirorosaina amin'izany ianao dia ho hitanao fanandratra anao Andriamanitra asandratra Andriamanitra amin'ny orinasanao ianao asandratra Andriamanitra manoloana ny mpiray-tam-po aminao ianao asandratra Andriamanitra manoloana ny mpiara-miasa aminao ianao asandratra Andriamanitra eto amin'ity Madagasikara mahantra ity ianao ary ny farany dia fiainana mandrakizay asandratra Andriamanitra hatrany an-danitra ianao manao famainina antsika jiaby izavony teo any an-danitra tsy angano en-tanana mandraisa fanapa-kevitra androany verina any amin'Andriamanitra tahaka ilay zanakadara verina amin'ny Jesosy aho tsy rorosaina tsony aho alleloia ajanika hatreo amin'ny fisalasalako ivavaka aho tena ivavaka manomboka androany Jesosy eo ity aho tolotra anao ny fiainana raha manao vavaka tahaka an'izany ianao androany andray anao Andriamanitra mba fantatra re moa fa mpamela heloko zao Andriamanitra zao na tahaka na firotonina fahotanao ataon'Andriamanitra madio androany zany any amin'ny tribonaly any misy nay maloto ny casier judiciaire hoe efa-ngady io tsisy hevitra tsy mahazo mifidy io ane jadolona any amin'ny tribonaly any fa ny ty amin'Andriamanitra tsisy an'izany le ty amin'Andriamanitra rehefa mibebaka ianao mifony ianao verina amin'Andriamanitra ianao mahadio zavatra rehetra dia milaza aminao izandroany hoe anaka voavelany elokao dia raisina tahaka ilay zanakadala ianao dia teny Andriamanitra androany hoe ty zanako te efa very fahita indray ary efa maty fa velona indray dia faly aminao ny any an-danitra androany izany dia ampifaly an'Andriamanitra androany dao ataontsika rahalahy le ira hoe nandao anao elao raiko alleloia ty tamy aho raiko malala zay fanapa-kevitra ilay zanakadala ty tamy aho raiko malala ty tamy aho raiko malala verena amin'Andriamanitra andray anao Andriamanitra mirobo tahaka an'ilay tahaka ampisorona ianao na mbola mahafaizana ady ninona zavatra mitanga sy miseho tonga dia mandroso atrany mandroso aza miandry olana miva vo tena hivavaka fa Andriamanitra andray an-tanana ny fiainanao jangantsika amin'izao fotoana izao andao anao elao andao anao elao zao tetehoja
miaurai kumalalo. Kita miaurai kumalalo. Surita aku. Kita miau ragu mana orang surita. Kita besar ni sana tahu tahu tete udah. Kita besar ni udah. Tahu tete udah. Kan ju sanna kaos av tete utia. Na deciment kan ju sanna kaos. Samimi la mafia. Atofta kan fava kai sani la fiderana isan. Atofta kan fava kai sani. Atofu isa panu punao sa tete utia. Takkan pamaging panamasa kita nanti. Ialah perwabat saya nanti. Ialah salah salah nanti. Pada orang surita. Mandiri anak fiatan pusau tete udah. Diria mana friata sao teteu yawo vai fesa tanzuka nao sa teteu yawo samim vava kajau afakam vava kasahati nao vava ktikam onatla zanfer kiraisan Atuluru ante soso funau. Atuluru ante soso fenau. Tepana fautana red. Terena we pepa kate soso mam dafuam. Mabeladi el kutupo. Adul janau fiena kte soso. Mandai sapana pakef. Infatasa kusanau. Tu fata sakuri santira satete mitsuta mai sakamana
anatin'izany mivavay ianao, ao anatin'izany asanjatambony tanana rehetra mivavaka, 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 mibebaka, magataka ny famindrapon'Andriamanitra, magataka ny famelan-keloka avy amin'ny Jesosy, tianao Jesosy. Sitrana androany ny aretinao, fa androany ny olanao, androany no anao ratana ny anaranao anatin'ny boky ny fiay, androany amin'ity androany ity. Mianatra manao vavaka toram-potsika, marina fa voandroany ianao ny tonga eto na efa manan-javatra ianao, manan-javatra mamatotra anao ianao, manana olana eo amin'ny fiainanao ianao, manan-javatra irina amin'Andriamanitra ianao. Mila miteny ianao androany hoe tapa-kevitra aho, tapa-kevitra Jesosy, tapa-kevitra hivavaka ao anompanao aho, tapa-kevitra ilako ny fahotako, ilako ny ditako, ilako izao tontolo izao ilaozako izany, tapa-kevitra androso amin'ny lalina, tapa-kevitra androso amin'ny lalina. Halleluja. Toy mivavaka ianao zao, mitohy miantsoantso anao zao, mitohy miantsoantso. Raha lasana bavy eo, aza mianana fotsiny e, aza mijerijery fotsiny e, raha lasana bavy eo, aoka sandratra mivavaka ao iantsoantso anao. Andro mifanafana ho anao androany, andro mifamonjena ho anao androany, andro mifanasitranana ho anao androany, andro mifanasitranana ho anao androany. Asa malaky mamarana vavaka ianao, tohizo foana, tohizo foana ilay vavaka, tohizo foana, tohizo foana. Matsapa ianao fa mamangy anao fanahy masina dia tohizo ihany, tohizo ihany rehefa matsapa toritory fananao dia tohizo ihany, tohizo ihany, tohizo ihany. Mibebaka, mangataka mibebaka Jesosy ny fony, mamindra fo amiko mamela ny heliko rehetra. Andro mifanafana ity androany ity, andro mifamonjena ity androany ity, andro fandraisana fanapa-kevitra, andro fandraisana fanapa-kevitra entitra, décision ferme, any Jesosy manomboka anio. Alleluia. Metika mibavaka manokana ireo izay tapa-kevitra androany, anomboka hikasikasy ireny fanamasina, anomboka hikasikasy ny herin'Andriamanitra, anomboka hikasikasy ny tanan'i Jesosy mpanasitrana, anomboka hisy fitahina mirotsaka, fanambirana mirotsaka, hisy fanandratana tahaka ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Halleluja, halleluja. Hisy herin'Andriamanitra, 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 herin'Andriamanitra. Mitohy mivavaka ianao, mitohy mivavaka ianao. Jesosy eto amin'ity toerana masina ty, naizanaiza ngonirona telonao amin'ny anarako ny tenao teo ampovoany aho, eto amin'ity toerana masina ity, eto amin'ity Jesosy mamonjy fohy be akoron-drano ity, eto amin'izao toerana izao no angatahako hidinan'Andriamanitra, hidinan'Andriamanitra. Areo manamafy tsy mety mibebaka, tsy mety miala anaty fahotana, fanahy masinao vangio izy, fanahy masinao vangio izy, vangio izy, vangio izy, vangio izy, vangio izy amin'izao fotoana izao, vangio izy amin'izao fotoana izao, fanahy masina ampepao, ampepao izy, vangio izy, fanahy masina, vangio izy, fanahy masina. Reo marary rehetra reo, tonga te kasio ny aretiny miala amin'ny anaran'i Jesosy, tonga te kasio ny aretiny miala amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana amin'ny fanapa-kevitra, ora amin'ny fanapa-kevitra, minitra amin'ny fanapa-kevitra zao, kasio ny aretiny Jesosy. Alleluia. Jesosy tsy misy zavatra tsy hainao atao, ny herin'Andriamanitra, Jehovah mpiady mahery, Jehovah tsy mba maresy anaty. Ianao lay ray be fitiavana mangorapo, lay ray be fitiavana miazakazaka, mitondra fitahina miazakazaka fanambira, miazakazaka mitondra fanasitranana. Minao fa hiazakazaka eto anao androany, hitondra fanomezana kadô lehibe ho an'ny tsirairay avy. Jesosy hiasa mikery eny ianao, anao asa lehibe eny ianao. Halleluja.
mandondoreo ambarava raha ny fonao Jesosy amimpaharetana sy fahalemem-pana lehibe eko aza ilaoja tsy manala vitazy ianao ankehitriny iza efa mbola ilaina misy da iando hoare aza ilaozana foaifona zao no fotoana mety anaisanago azy azagombe nahalagelo etsorezy fambaeke aza ilauza amiudinizy manalavitazy anao mangehikiza efa mbola ilainao izy irayando mari aza ilaozanamina manao famena tsika rehetra mitenena hoe Jesosy ô mamindafo amiko mamindafo amiko mamela ny heloko Jesosy ô atolotra anao fiainako manontolo tapa-kevitra Jesosy ô anompanao a Jesosy ô androso amin'ny lalina ao Jesosy ô raiso a Jesosy ô ary tsao iamiko mifitahinao enao no anandratra Jesosy ô enao no hitahiry amin'izao lalan-danitra zao taio mba ho tafita soa amin'izao fanimpoko zao taio mba ho tonga any an-danitra Jesosy ô manao amen vavaka ho amin'ny manana olana rehetra atsika sao tsangano entana zay marary eto safaty zay marary na aretina kely na aretina be Jesosy mahita ny tananao tsanganoko ny tana zay manana olana ny fiainan'ny malagasy dia feno olana vavaka tsika zao tsy vavaka lava be fa vavaka fohy fohy fa miaraka amin'ny fanapahan-kevitra ao izy fikasihana avy amin'Andriamanitra pesao amin'ny faritra marary anao ny tananao dia asandrato ny tananao koa izay manana olana vavaka tsika tamiko Andriamanitra tompo reto zay zanakao anay zay ary ilay teny hoe zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihana ianao anay Jesosy efa niteny fanasitrany ary ianao koa Andriamanitra efa nilaza hoe ho tahina izay vavaka amin'ny anaran'i Jesosy aho Andriamanitra raiko any an-danitra tsy miova ianao tompony hery sy mifahefana rehetra ianao ka tsio ny aretina asandrato ny fiainana ambino izy rehetra rehetra say nandray fanapahan-kevitra androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.